Tena zava-dehibe tokoa ny tsy hodikidianantsika miaraka amin'ity antony tsy fahombiazana maro ity. Satria ny devoly dia hanomboka mely anao raha vatany vao mihiratra ny masonao ny maraina. Marina aza mialohan'ny isokafana dia rehefa taitra ny sainao dia filaza sy amerimerina aminao izy fa tsy izy ianao. Tsy izy ianao, 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 tsy izy ianao. Fa tia mpianatra anareo androany hoe ahoana ny famaly azy dia lazao hoe izy a, izy a, izy a, izy a, izy a. Zaho mindresaka fampianarana izay antsoina hoe manindry ny inona sy manindry ny aona. Manindry midika hoe manohitra ireo faneriterena izay mahazo anao. Fa raha tsy manana faneriterena mihitsy ianao manerenao dia tsy ilainy izany miezaka. Misy karazany zavatra maro izay ilayntsika fiezahana mafy. Raha tiantsika marina ny ankafian'ny fiainana izay nahafatesan'i Jesosy menantsika dia afaka miresaka mikasika zavatra zato mihitsy raha manana fotoana lava eto fa efatra ihany ny fizarana ananantsika ka ny safidy zavatra vitsy aho izay veriko fa atrehantsika rehetra saika amin'ny ankapobeny. Androany tehiresaka aminareo mikasika ny miezaka mandresy ny henatra sy ny fanamelohana. Miezaka mandresy ny henatra sy ny fanamelohana dia mianatra ny fomba fiaina miaraka amin'ny fisainana marina mihoatra ny fisainana fahotana. Mianatra fomba fiaina izay tsy tena fantaranao foana tanteraka mihitsy ny amin'ireo tsy fahaizanao na ny fahadisoanao na ny fahalemenao na ny tsy fahafahanao. Nefa kosa mitombo amin'ny teboka izay ahafahanao mankalaza ny sasany amin'ireo fandresenao, ny sasany amin'ireo fahombiazanao dia ny sasany amin'ireo fitombonao. Fa fantatrareo ve fa isika tsirairay avy dia samihafa ny fandehany eo anatren'Andriamanitra, samihafa ny toerana misy antsika amin'ny fanompona. Ny sasany aminareo mbola mila mandeha mihoatra lavitra koa noho ny hafa satria voaingana ianao no mandeha teo noho ny sasany. Fa ny vaovao mafaly dia arakaraka ny hijanonana amin'izany lalanao izany. Andriamanitra anao izany isan'ny vita. Satria rehefa miverina izy ao anatin'ny iray mpimaso dia hovaina avokoa sika rehetra dia tena hovaina tanteraka araka ny endriny. Ao Matthieu 5:7, ny Baiboly milaza hoe aoko tanteraka nareo tahaka ny fahatanterahana nareo izay any an-danitra. Raha tsy tena azonao tsara izay tiany Grikam-bary eo dia mety hampatahotra izany. Ahoana mihitsy moa no hahatonga antsika tanteraka tahaka an'Andriamanitra? Atao jery antsika izay andininy izay ao amin'ny dikateny hafa amin'ny Baiboly. Arak'izany tokony ho tanteraka nareo. Dia izay ny dikany hoe tanteraka mitombo amin'ny fahamatorana tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra toetra sy saina, mahatratra ny ohatra sy ny fahatanterahany famarinany. Satria ny raintsika izay any an-danitra dia tanteraka ka manana an'Andriamanitra sika izay naseho antsika atao amin'ny Kristy. Hoy Jesosy hoe raha nahitanareo dia nahitany ray. Ka manana azy ohatra ho antsika. Ny toetrany no tiantsika laina tahaka. Ny fombany, ny fomba tiantsika ianarana. Fa tena mila ny androm-piainantsika izany ary na dia efa hiverina akatsika azy izy dia mbola tsy tonga amin'izany fahatanterahana izany sika. Fa tsy mila miasa saina amin'izany sika na kivon-kasika izany na ny ilaina ataontsika dia izay voalazan'ny apôstôly Paoly hoe miezaka miazona ireo zavatra izay nahafatesan'i Kristy mba hizonana anao, mamela ireo zavatra any aoriana ary miezaka anatratra ireo zavatra tsara eo aloha. Verina eo amin'ny Filipiana 4 izay tamin'ny omaly alina sika. Dia izara misimisy kokoa izany mihoatra ny omaly. Filipiana 4:10. Dia natiako ty andiny ity ary azoko antoka fa tianareo koa izany. Paoly dia nanomboka tamin'izay tokony ho tena zava-dehibe indrindra amin'ny mpino rehetra mihitsy. Eny, mba ho fantatro izy. Tsy hoe mba hazoako izay tiako rehetra fa mba ho fantatro izy. Tsy mikasika azy fa ny ahalala azy. Andriamanitra mitady ny itiavantsika azy amaha izy azy fa tsy izay ataony amintsika. Enonareo ve a? Andriamanitra mitady ny itiavantsika azy amaha izy azy fa tsy izay ataony amintsika fotsiny. Hoy Paoly hoe ny tanjoko mazava namboariny mihitsy ny sainy mba hahafantarako azy sy ny herin'ny fitsanganana izay manangana hiala avy amin'ny maty na dia mbola mitoetra amin'ny tena ihany aza. Niezaka izy mba hitovy amin'izay toerana nisy an'i Kristy izay 12. Tsy toy ny efa nazo ilay tanteraka na koa efa tanteraka sahady fa miezaka ka. Ny sasany aminareo izao dia voatazon'ny fahadisoana tany aloha tany. Zavatra taloha izay simba na voakorotana izany dia voafatotra izany efela ianao. Ary raha tsy voavahandro any ianao dia
hoverinao indray ilay ho avy tsara izay nafatesan'i Jesosy ho anao mba nananao. Misy aminareo ve mahatsiaro voafatotra no any ka ilainao mba azona fanapahana mba hivany izany olan'izany izao. Tena ny saintsika mihitsy ny voafatotra voalohany. Ka raha voafatotra ny sainao dia voafatotra koa ny fihetseponao. Ka raha tsy fahavoazina aloha ny sainareo dia tsy mba hiovy izany koa ny fiainanareo. Zava-dehibe dia mianatra, dia mianatra, dia mianatra, dia mianatra izay lazain'ny Baiboly mikasika ny amin'ny fisainantsika. Tiako mba hanana toetra hafa nareo androany mikasika ny fahadisoanareo. Tsy hoe akory mitady izay hifoazana isika mba hanaovana fahadisoana, tsy hoe faly ny hanao hadisoana akory isika, fa tokony ho azontsika fa Jesosy tonga mba hamaha ny olan'ny fahotantsika. Fahotana tsy fahafatesana fa maty noho ny fahotana isika. Misy sombony amintsika, ilay sombony no avozana dia ilay tsy tia manota. Raha mitady fialatsiny mba hanontany ianao dia tsy mba ho tonga eto ianao androany. Ka farafaratsiny ianao izany izao afaka mideran'ny tenanao ny amin'izany. Farafaratsiny ao mba maniry ianao ny marina satria misy tontolo tena feno olona tsy taitra sy tsy mivaky loha fa ianareo mba miezaka. Ary izany dia manisy tsika eo amin'ny endrik'Andriamanitra. Ka raha tokony ho malahelo sy kivy manoloana izay tsy vitanao ianao, nahoana ianao ny farafaratsiny raha mba midera tena kely amin'ny tenanao androany fa efa mba niala teo am-pandriana ianao ka tonga eto izao. Te handretena ianao ary te hideran'Andriamanitra, te hanindry ny aona ho an'ny zavatra tsara izay eo anoloanao. Tena zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ny tsy hodikodinantsika miaraka amin'ity antony tsy fahombiazana maro ity. Satria ny devoly dia hanomboka amely ianao raha vatany vao miritra ny masonao ny maraina. Marina aza mialohan'ny isokavany dia rehefa taitra ny sainao dia efa ilaza sy amerimberina aminao izy fa tsy izy ianao. Tsy izy ianao, tsy izy ianao, tsy izy ianao, tsy ianao izany, tsy izy ianao, tsy izy ianao. Fa te hampianatra anareo androany hoe ahoana ny famaly azy dia lazao hoe izy aho, izy aho, izy aho, izy aho, izy aho. Fa mahitsy aminareo fa raha tsy mianatra mamaly ny devoly ianareo dia teny loza izany. Afaka mamaly miteny mafy nareo, afaka miteny ao tsy anareo. Fa ilainareo koa ny mianatra tsy mipetrapetraka fotsiny eny ka mianana amin'ny laingany. Tsy hoe akory efa mafy izany fa miezaka. Miezaka. Hitanareo na ny Baiboly aza milaza amin'ny Hebreo. Aza kivy ny famaizan'Andriamanitra anao. Fa miorena tsara dia mijoroa indray. Aza mba kivy izany mihitsy rehefa anehoan'Andriamanitra zavatra nareo izay tsy mety eo aminareo. Fa famantarana za fa tianareo ary mikarakara anareo izy. Efa mba nilaza zao tamin'ny zanakareo ve nareo? Tsy misy mahasoanareo ihany ve nilazako izany aminareo? Iverinareo fa mba hinony ve izany? Za zany. Manao izay hijoroanareo misampana tsara anareo fotsiny. Tsy hoe mamela anareo hitsoaka izany sombony tsara ho anareo izany fa miteny izany fotsiny mba hahasoanareo. Ka raha manasazy antsika Andriamanitra dia maneho antsika zavatra izay tsy mety eo amintsika. Fa vao mafaly izany midika fa teny amiko Andriamanitra. Izany akory tsy midika fa tokony hiasa saina sy isain'andro ratsy hevitra fa izany olona ratsy indrindra eto tany. Fa tokony hifaly fa miteny amiko Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amiko izy, milaza amiko izay tsy mety amiko satria tsy afaka hanova izay zavatra tsy fantatro aho. Fomba samy hafa hijerevan-javatra izany. Karazana fisainana hafa koa izany. Firy aminareo sao matetika rehefa anehoan'Andriamanitra zavatra na koa iray amin'ireo fotoana amin'ny fiainana izay atanao zavatra vitsivitsy na koa mihoatra noho ny zavatra vitsivitsy dia tahaka ireny zavatra be dia be ireny no ilana fanamboarana amin'ny fiainanareo. Firy aminareo no manaiky izany fa matetika ireny tena mampalemy sy manakivy anareo mihitsy. Fa ny Baiboly miteny amintsika mba tsy hanoatra izany. Raha ny marina izy dia milaza amintsika mba hery sy azoto. Rehefa sehony amintsika ny fahadisoantsika satria izay tiany Tompo dia faiziny fa ny ahasoanao ihany no anaovako izany. Izay no afatr'Andriamanitra aminao androany. Ka tena toerana lehibe haingana izany fa raha manana olana ny amin'ny heloka sy fanamelohana ianao amin'ny manaraka Andriamanitra rehefa maneho anao izany dia misy zavatra mila hovaina amin'ny fiainanao na misy zavatra tsy tokony tenenao izany na nisy fomba izay tsy tokony nataonao izany izay mety hitranga mialohan'ny voanao ty trano ty akory azy. Nisy madama roa niady indray andro tao amin'ny tranoboky tao am-piangonana izay nisy asa aiky andalo hividy ilay karazam-pampianarana farany amin'ny afatra izay nataoko mikasika fitiavana ny ray. Tena noheveriko ireny voafaritra ireny ry zareo. Noheveriko fa hoe nisazian'Andriamanitra izy ireo. Fa sain'ny kely ange izao zavatra izao voahenonao izao ny afatra ny amin'ny fitiavana.
dia mivoaka ianao dia famaly amin'olona izay andeha hividy ilay fampianarana farany mikasika ny fitiavana. Tena azoko tsara an-tsaina, azonareo ve ao Andriamanitro ahoana ary anaovako izany, fa izany mihitsy ny tantava fahavalo. Ka dia tiako nareo mba hanana toetra hafa mihitsy, hanana fisainana hafa mihitsy ny amin'ny ohatr'izany. Amanaraka rehefa mampiseho nareo Andriamanitra fa mila manova zavatra nareo, na nanao zavatra izay tsy tokony natao dia tokony hiteny ianao hoe Andriamanitra marina ianao, aza mifamaly amin'Andriamanitra izany. Tsy ilainy izany, Andriamanitra marina ny ianao, tsy misy fialatsiny mivona aminao fa mamela dia hifaly Andriamanitra fa miaya tokoa ianao ka manomana fotoana ny ona ireo zavatra izay mila hovaina amin'ny fiainako. Ianao zao faly kely nareo zao, fa ianao zao tsy mbola tena faly araka ny tiako falianao. Firy aminareo no afaka mahita ireo fahasamihafana izay mety misy eo amin'ny fomba fijery ny fisainanao raha toa fotsiny ianao ka tsy mora kivy isaky ny mahita zavatra izay mila hovaina eo amin'ny fiainanao. Fa ny antenana tsara, ny aina taona maro dia maro nanao karazana dalàna maro ary tsy nalala akory hoe nanao izany. Nandratra olona fa tsy tsapako akory izany. Tsy nalala akory ny amin'izany satria ny andro tontoloko dia tsisy afa-tsy za. Dia avy eo za zany raha mandratra olona aho dia fantatro avy hatrany fa tsy tiako izany, tsy tiako izany. Tena zavatra mampifaly izany satria manam-pirofo fa Andriamanitra nanova. Ka raha miezaka ianao hanao ny marina ka tsy tianao ny tsy mety intsony dia tena zavatra mampifaly izany satria izany midika fa Andriamanitra no manova anao. Ka hoe ho andro tsara ty androany ity. Hoy izy miezaka. 17 rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nazo aloha ny tenako. Tsy mbola tonga aloha isika fa isaorana izy, tsy mbola mitokony ho izy isika. Fa ny amin'ny zavatra ataoko, ny zavatra tokana ataoko, ny zavatra tokana ataoko, ny anotanjoko tokana manadino izay zavatra aoriana. Dia miezaka hatratra izay zavatra eo aloha. 17 miezaka hanatratra ny marika mba hazoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony eo amin'ny Kristy Jesosy. Izao mandroso ihany isika ary maky lalindalina kokoa mihoatra ny mahazatra rehefa mijery andreo andinindreo. Koako isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany ary haiko fa isika rehetra tiany hoe isika ka dia hanao fitsapana kely ainga isika izao eto. Koako isika rehetra izay tanteraka na efa tena ny tombo mba hanana izany saina izany sy hiazona izany fandresen-dahatra izany. Izao inona ny zavatra lazainy dia tianao ny marina izay, tianao ny tanteraka tahaka an'Andriamanitra izay, miezaka hanatratra ilay marika foana izay dia tiany zavatra iray lehibe manadino ireo zavatra ny ariana dia miezaka foana ny amin'ireo zavatra eo aloha. Ny tena lazainy izany izao dia tsy korotana amin'ilay heloka fanamelohana henatra fanomezantsiny. Za tsy ara-iaina amin'izany eta mavesatra manodidina izany foana fa angalaran'izany fiadanako, angalaran'ny hafaliako, ny fatokiako, ny angalaran'ny amin'ny Kristy, fa tsy hanao izany intsony fa hitombo ary mba hanao tahaka izay inoko ao amin'ny Baiboly fa rehefa manota dia afaka mibebaka ary Andriamanitra mamela sy hanadio tanteraka ny amin'ny tsy fahamarinako rehetra. Tokony ho faly ny amin'ny famelan-keloko isika, mihoatra noho ny fiasan-tsaina ny amin'ny fahadisoantsika. Hatraiza moa ny hatsaran'izany hoe rehefa manao fahadisoana isika dia afaka mangataka an'Andriamanitra mba hamela antsika, sady izany ihany izy. Nahoana? Satria tiany fotsiny izany. Tia hanana fifandraisana amintsika izy ary fomba tokana ahafahany manao izany dia ny fitohizany mamela antsika dia mamela antsika dia mamela antsika. Tena fanokafana ny masoko mihitsy taona marolasa izany rehefa nahitsana satria nanana olana lehibe ny amin'ny fanamelohana. Tena hoe isan'ny rainy amin'ny olako lehibe indrindra izany. Fa olana tany amin'ny fahazazako ny ankizy rehetra tratran'izany matetika mihevitra fa mety misy zavatra izay nataony ka natonga an'izany taminy. Inona ny tsy mety nataoko ary, inona ny tsy mety nataoko, inona ny tsy mety nataoko. Dia izany foana miverina dia verina an-dohako taona maro dia maro dia maro. Dia nahazo fankalalina tao anatiko tao izany izay lasa henatra tokoa. Dia tsy tiako ny tenako, dia tsy tiako ato aloha. Tena zavatra samy hafa tanteraka mihitsy ny tsy tiany ataonao mihoatra ny hoe tsy tia ny tenanao enao.
afaka mamerimerin'izany foana dia araka azo zany amiko nareo. Tena zavatra fa mihitsy zany tsy tiany ataonao zany. Hitanareo mbola manana zavatra vitsivitsy amin'ny fiainako tahaka ny olo-kafa rehetra koa mbola tsy maharitra foana, tsy mahatambava fa miteny betsaka foana matetika. Sy zavatra hafa ihany koa. Fa hitanareo zao mbola tiako foana ny tenako. Arak'izany na dia manao ratsy aza andro dia milaza fa tiako ny tenako. Tsy hoe ty tena akory tsy mijery ny hafa. Tena tsara ianao. Tsy izay akory ny tiako lazay. Fa miresaka mikasika ny hoe ny fironon'Andriamanitra sika avy amin'ny tanany mihitsy. Ny fironony avy eo amin'ny kiboneny sika fa fahasarotana tamin'ny faniriana, tamin'ny fitandremana. Iza moa ianao no manamavo ny famoronan'Andriamanitra? Amiko zany ohatra ny tefaka eo amin'ny endrik'Andriamanitra. Tsy tiako ny asa tananao. Inona ny tena tsy tiantsika? Tsy tiantsika ny sasany amin'ireo zavatra ataontsika ary tsy ratsy akory zany. Fa mila ianarantsika ny manavaka ny tenantsika amin'ny ataontsika. Hoe izy ianao zavatra iray izay ary raha tsy fantatrao hoe eno kely anga, raha tsy fantatrao izy ianao dia tena tsy mba ho afaka ny atrika izay tsy mety ataonao mihitsy ianao izany. Ianareo ve raha tsy fantatrao hoe izy ianao ao amin'ny Kristy, atraiza ny fitiavana ianao, fa ny fatokianao dia ao aminy, fa namboarina tao amindray ianao, nateraka indray, famoronana vaovao, natiora vaovao, raha tsy fantatrao hoe izy ianao ao aminy, dia tena tsy mba afaka niatrika mazava tsara ny zavatra ataonao ianao. Satria raha tsy fantatrao hoe izy ianao, ny fotoana azon'ny karazana fandresen-dahatra na famaizana na karazana fanamelohana avy amin'ny devoly na avy amin'ny olo-kafa na ny velany, tsy maintsy valiteninao dia ny hoe meloka, menatra, manantsiny, tsisy tikany tena tsy vitako mihitsy zany. Dia manomboka mijery amin'ireo olona izay verintsika fa tanteraka sika satria zareo tao mantoko-teny zany dia fampitaha amin'izy ireny sika dia mifaninana amin'ny zareo dia avy eo sika very amin'izany korotana tanteraka izany ka tsy mahafantatra intsony hoe izy sika. Zany zao ny olantsika amin'ny tanora. Tena olana lehibe amin'ny tanorantsika zany. Tereny ny fitiavana. Dia hitovy amin'ny olona rehetra. Ka raha afaka mampianatra ny zanantsika fotsiny sika halalany hoe izy ao amin'ny Kristy. Ary tsy mila mitovy amin'ny rahalany zany izy na koa mitovy amin'ny rahavaviny. Tsy mila mitovy amin'ny Jony ao ambadika eo koa. Dia tsy maninona raha mahay milalao gitara ny rahalany efa isika tsy mahay. Tsy mahay na notiray azy. Aza mba mampitovy ny zanako amin'ny ray ampiretam-po aminao akory. Zao hitanao, manina ianao tsy mitovy amin'ny Jony? Manina ary ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra? Satria sika rehetra dia mifoha maraina isan'andro ary manao izay tratratsika fa mihoatra ny zavatra rehetra. Ny olona te-mba hoekena fotsiny amin'ny tenany sy te-mba hanana fahafahana kely fotsiny. Dia hitanareo zao, raha ianao hanandrana anao any mitovy aminao dia afaka ekenao fa tsy ho tia atsony ianao. Ka mila ataonao any amin'ny lasy izay fiheverany rehetra sy izay tian'ny olona ary ny fihezahany tena hitovy amin'ny rehetra. Za koa dia isan'ny ekipa. Ianao koa ange afaka manao izany lasa dia manao hoe hitanareo zao na dia isy fotoana hitoerako irery mihitsy aza dia misafidy no irery aho sady faly mihoatra no anatin'ny ekipa nefa nalahelo avy eo. Ianareo ve fa misafidy no irery aho dia ho faly dia hity ny tenako dia hijery ny tenako. Mihoatra no anatin'ny ekipa nefa nalahelo. Nisy namako izay niara nivahiny taminay. Izay lasa tena ngeza be tapoka tamin'ny fiainany dia za sy izy tena miresaka malalaka mihitsy isaky ny miresaka dia laza tamin'ny andray andro hoe masosotra anao ve ny abeanao. Toy izy hoe hitanao zao tsy dia tiako loatra ilay hoe iza ngeza be ary ny marina tena mba ho tsara jerena mihitsy fa izy hoe tsy mampasosotra amin'ny tenako nefa izany satria tena tiako mihitsy ny tenako. Azonareo ve izany? Jereo betsaka amin'ny olona
tena dia miankina tanteraka amin'ny ataony. Inona ny tranga very lanja betsaka izy avy eo, dia zany nanomeny akanjoko azy izay tsy nanaovako tsony. Zavatra tsara zany, tena tiany zany. Ary veriko matetika efa tiantsika ireny zavatra ivelany amin'ny fiainantsika ireny, anaporofo amintsika fa milamina isika, ary mampirisika antsika hitiavantsika anana zany. Dia tsy maropotra kory, raha manana birao ianao ampiasanao, misy ny anaranao eo amin'ny varavarana, dia misy ny anaranao koa ilay takelaka kely eo amin'ny latabatra ao, dia ianao koa zany manana diplôma 4 na 5 eo ambadiky ny anaranao mba heveranao fa milamina ianao. Dia ianao zany ilay azo izay mendrika ianao foana mifamaritra amin'ilay zavatra tsy mitombona akory. Dia fantatrao izy ianao, dia ilaza zavatra aminareo raha fantatrao izy ianao amin'Andriamanitra dia ho gaga ianao ny amin'izay afaka ataony amin'ny fiainanao. Zany hoe tanteraka, lavorary, magaga, mampitolagaga zany. Teny izany mihitsy. Amen. Koako sika rehetra izay tanteraka hevitra izany. Anan'izao toetra sy fomba fisainana izao, anao izay tsara indrindra avy amiko isaky ny mifoha maraina, tiako Andriamanitra. Tianao Andriamanitra, tsy tokony teto ianao raha mbola mijery an'ity programa amin'ny tele ianareo. Ngamba aza mety kisendrasendra mihitsy nandefasanao izany, ka manan-javatra betsaka ifamafao ianao izao raha nandrea tsara ianao, ka te alalan'Andriamanitra kokoa na koa efa malala azy nareo. Fa mba te hiova dia hajanony ny fanenjanareo ny tenanareo, amin'ny fijerevanareo ny zavatra rehetra izay tsy mety eo aminareo. Efa fantatr'Andriamanitra ianao, efa fanta daholo izay ataonao mialohan'ny sinao. Zany tsy midika fa tsy te hiova sika, fa te hiova eto ianao zao satria te hiova. Fa te hanampianao hatakaranao, fa tsy afaka miova ianao raha toa ka mbola voahazo ny lasa foana amin'ny fihetsem-po manameloka sy izay tsy mety nataonao maly. Tsy afaka manao fandrosoana ianao androany raha toa ianao ka voafatotry ny fahadisoan'ny omaly. Misy olona mahazany ve ato amin'ity trano ity? Misy ve? Ny olona zao tena vesara ny heloka sy ilay hoe tsy za, tokony mihitsy fa tsy za. Mivavaka 10 minitra androany fa tokony hanao 10 minitra, namaky toko iray tamin'ny Baiboly fa tena tokony hoenina zany. Namaky Baiboly isan'andro ihany fa tsy misy tadidiko mihitsy zany. Afaka mampifaly kely ny fonareo ve fa nitory filazantsara nandritra ny 2 amin'ny 30 taona fa mbola misy fotoana ihany mila mijery ny fizantakelaka eo alohan'ilay boky mba hitady indray amin'ireo bokiko. Dia hoana ny fiheveranareo zany? Le izy tsy mampanina mihitsy milaza anareo zany, tsy mampanina akory zany satria tsy midika ninina. Andriamanitra nanome azy ilaiko fa ho fantatra raha ilaiko zany, ka raha ilaina ny hitsanganako eto mba ho afa-baraka kely fotsiny satria adiniko izay nilazaiko na tsy nahita ny toerako na hoe afako. Izany mampiseho anao fa mampiasa vazy mitresaka Andriamanitra. Amen. Ary tonga dia afaka milaza ianao tena te hahita vazy mitresaka rehetra ary Josy. Ka azonareo ve zao fa raha manana toetra ra-panahy matotra amin'ny fahotana sy ny famelana nareo, dia tokony ho fantatrareo ny fahotanareo mangatà famelana amin'Andriamanitra. Nareo aza mandany ny andronareo manaraka amin'ny fahatsapana fa meloka nareo. Ny heloka dia asa maty. Jereo ny Hebreo 5 andiny 12. Fa na dia tokony efa ho mpampianatra azy nareo noho ny fahelan'ny fotoana. Firy aminareo zao no efa teo foana efa elatra amin'izao. Ianao ngam'izao ka kely ny lalina tokony isy ianao. Dia ianao hoe andraso kely aloha, vao teo ianao nilaza fa tsy tokony hatsiaro meloko izany. Zao ianao manao izay hatsiarovako meloko andray. Raha mahatsiaro meloko ianao satria nilazany tsy hoe satria izany lazany, fa satria misy zavatra tsy mandeha aminao. Fa maninona raha milaza fotsiny hoe tena marina izany? Efa nanao 30 taona fa mbola miaina oatra ny zazakely ihany andra ka hitanao tokony hihoatra noho izany nefa ampio mba hitako androany hoe nahoana fa tsy hoe Andriamanitra ratsy toetra tena tsy mbo
tena tsy mba manao tsara mihitsy izany